Salama daholo tsika rehetrarehetra. Somary hanao vidéo kely fotsiny vetivety androany satria hita hoe tena miazakazaka be sy mivoatra le raharam-pirenena ary nanaraka tsara tsakasy andavana mihitsy ahako ny anaka fotoana ny aino ilay fandaharana nataon'ny ministra miandraikitra ny fanavaozana tao amin'ny télévision nationale. Miazakazaka be ny raharam-pirenena ary hita hoe misy fiainona sy fiovanangeza be ihany aloha hita teo amin'ny fanapahan-kevitra nyraisin'ny zareo eo amin'ny fitondrana satria raha ohatra ka ny eritreretina hoe fanitsiana lalam-panorenana fotsiny no atao roa herinandro lasa zay izay moa zany navoaka ny prime ministre dia efa mazava zany ankehitriny fa tsy anitsy lalam-panorenana fotsiny tsika fa iroso amin'ny fanovana ny lalam-panorenana mihitsy dia hiditra ao anaty repoblika vaovao. Tena fiainona ngezabe zay ary tena fiovana ngezabe aloha zay voalohan'izay. Anankiray faharoa koa raha nilaza ny filoha ny fanavaozana ny repoblika roa herinandro lasa koa zay hoe hijanona hatreo amin'ny faritra ihany ny faka-kevitra zay atao dia niova zany izy zao fa hiditra hidina any amin'ny fotony mihitsy hidina any amin'ny fokotany ny fiainona sy ny faka-kevitra zay atao. Ary ny ministra Momaly tamin'ny fandarana nataony dia namerimerina foana le hoe fototra fiovana lehibe koa tao anatin'le resaka Momaly dia nazava moa zany teny ministra hoe fa raha ny zavatra ho atao dia tsy fanavaozana fotsiny fa tena fanorenana mihitsy zany le atao. Zay zany le esprit tondrana an'le fitondrana zao ka tena zava-dehibe koa ny tena nanamafisana an'izay hoe fanorenana firenena vaovao natao fa tsy fanavaozana fotsiny. Dia eo koa moa zany raha ohatra ka hoe resaka lalam-pifidianana sy lalam-panorenana fotsiny no eritreretina roa herinandro lasa zay dia mazava zany zao fa iroso amin'ny karazana fanavaozana zany isaky ny sihatra rehetrarehetra eraky ny Madagasikara na eo zany le hoe réforme sectorielle zay voavadika ho lalàna hoentina eny amin'ny antenimieram-pirenena. Efa zava-dehibe koa zay ka makasitraka betsaka ny fitondrana aloha amin'le fiainona dia koa mampirisika antsika koa fa tsy tena mila miteny fontsika fa tsy mitsahatra satria raha tsy miteny tsika dia lasa tsy misy fiovana le zavatra mandeha avy eo. Fa ny anankiray fotsiny tiako tsindriana manokana zany dia anindrikely eo amin'le fangatahana ny ananganana ny filakevitra nasionaly ny fanorenana. Io zany le hoe conseil national de la refondation. Ny antony mantsy dia zao tsara kokoa raha ohatra ka tsy akinina amin'ny FFKM marery ny fikarakarana an'le faka-kevitra rehetrarehetra atao satria tokony mahatsiaro ho tompony daholy ny herivelona rehetrarehetra eto amin'ny firenena amin'ny fikarakarana an'io faka-kevitra io, na ny mpino zany na ny tsy mpino na ny manana finoana na fivavahana hafa. Eo koa tokony ao anatin'ny fikarakarana koa ny ray aman-dreny ny olobe eto amin'ny firenena sy ny mpanjaka isaky ny faritra tokony ho tafiditra anatin'ny fikarakarana ihany koa ireo tanora sy GNZ ireo manam-pahaizana malagasy ny diaspora ireo herivelona rehetrarehetra eto amin'ny firenena zany. Amin'izay fotoan'izay mantsy reny hery reny rehefa ampandraisinareo anjara ao anatin'ny fikarakarana dia mba tsy ho mpanohitra an'le fikaonan-doha atao fa ho mpanohana anareo avy ato aoriana. Dia teboka kely anankiray farany tsara resahana any ngamba fa hita kosa aloha hoe misy olona tena vonona ny anova sy olona tena miasa ao anatin'le fitondrana fa tsy takona fenina koa kanefany fa misy olona tena olona manao rakety sy mitady vola sy mitango vola etsero fotsiny ao anatin'le fitondrana. Dia ireny ngamba mila atao farak'izay aingana ny fomba anilihana an'ireny ao anatin'le fitondrana satria manjary ianareo rehetrarehetra mpitondra no maloto
ao anatin'le izy zay fa de mirahatra soantsika rehetrarehetra ohatrany hoe zava-dehibe amin'ny lafiny anankiray a ny tontolon'ny angovo efa nresantsika teo a isan'ny hoe nakatoky zany aloha ny fitondram-panjakana teo anatrehan'ny olana mitranga ankehitriny a de nisy ny karazana hoe fakana fangafa fianona ny fitale général Jerama izay isan'ny hoe tazana niaraka tamin'ny fitondram-panjakana tamin'ny faran'ny herinandro teo de efa eo ny drafim-panajariana sy ny drafim-panajariana moa zany na ny plan de redressement zay efa ela no niresahana nefa ny hoe andrandrain'ny malagasy dia ny ahafahana tena mba hoe mivoaka ao anatin'ny olantsika mety hoe tsy vidandray andro ihany koa fa io efa ndresana moa zany ny hoe Madagasikara miditra ny anatin'ny transition énergétique na ny fanavaozana amin'ny lafin'ny angovo zay isan'ny hoe zava-dehibe elana ao anatin'ny fiankinan-doha lava amin'ny resaka solika indrindraindrindra ary isan'ny resana ihany koa moa zany no hoe raha hampiasa solikatsika sy hividy milina dia miezaka mividy andreo hoe milina mandeha amin'ny fioul na ny menaka mafisatra zany zay somary ambany kokoa ny maskarena hividanana an'izy ireny na Madagasikara ihany koa raha tsy aivana de manana ny hoe tahiry any Atsimororo zay raha ny kajikajy dia mahatratratra any amin'ny hoe ray faingo 7 miliara baril ny mety hoe tahiry faravakely ny azontsika trandrahana ao anatin'izay any Atsimororo zay a mbola ihany koa be milanga saminy hoe ny tara ahafahana manamboatra ny lalana dia afaka hoe vokarina eto Madagasikara ary na atao hatramin'ny elakelan-trano ary raha misy ny finiavana de vita ka zay le mila ny politika mametraka ny hery ato anatiny a ahafahana hoe mampiakatra ny toekarena sy mitondra fanovantsika fa tsy atihatra lava foana amin'ny hoe zava-misy any ivelany isan'ny nasongadiny zany ary nresahan'ny prime ministre tamin'ilay fitsidihana tetsy Ambohitsaina ny alin'ny sabotsy teo zany tao anatin'ilay fanomezana an'ireo hoe fitaovana maro samihafa mandeha amin'ny herin'ny masoandro no raisana aloha ny any sadrisasika avy avara miaraba tompoko miaby eny tompoko ao e misy olana kely hoe ao tsy miteny aloha tapahinara tsy miteny izy aloha raisana ny antso manaraka ary mbola misy olana kely lay fifandraisana ao ambadika ao toy izantsika ihany isan'ny hoe vaovao misokadana ao ary misongadina ihany koa amin'ity anio ty ny fanontaniana mikasika ny hoe misy ve ny fikasana anakorotana na anao fanonganam-panjakana satria tao anatin'ny faran'ny herinandro teo misy ny loharanom-baovao samihafa voaray zany mikasika an'izay hatrany amina kaonsila samihafa ny manontany sy miresaka hoe manahoana n'le ao an'ity resaka ity manahoana ny fandehany a tsy azo amaivanina ny fahamarinana na ny fahaditsony fahandrasana hoe isy ve ny fanontsoana an'izay na ny fanamarinana an'izay a fa fanontaniana no apetrakitsika ny tsy azo lavina fotsiny de hoe misy ny finiavana anakorotana eto amin'ny firenena raha ny tsapa sy tsikahatra tato ato ary mandeha ny karazany hoe fanaratsiana maro samihafa ny alohan'ny hoe fanendrena prime ministre moa nisy alay solo-mavahoaka nresaka hoe misy 20 miliara ariary a aparitaka entina ikasana anakorotana fanjakana ary tafiditra ao anatin'izany ny hoe fikasana ifofo ny ain'ny filoham-panjakana de zay lay zavatra tsy azo amaivanina sy hoe misy ny finiavana mety misy ihany koa ve ny mpanao politika na vondron'olona mety hoe manao fitadiavam-bola an'izy io entina manakorontanana na manome toky ny filohan'ny mpanohatra teo aloha moa zany ny mpitondra teo aloha zay lasa mpanohatra kehitriny a zay tsapa sy tratra tao anaty nisy nankasary moa tany Adobaitany tamin'ny faran'ny herinandro teo a de asa hoe misy manao fitaovana ve
satria raha mampatsiahy zany tsika tany amin'ny 20 volana oktobra dia nisy alay hetsika tetsy Analakely notarihana ministra iray teo aloha sy mpanao politika izay any am-ponja moa ankehitriny nentina hoe resaka hetsika nanangonana andreo ambara fa pomba ny fanjakana teo aloha dia raha ny loharano vavosiny hoe vaovao azy tamin'izany dia hoe nisy volabe na hetsika nampiasaina tamin'izany nentina nanehoana hoe manana ny heriny ny mpanohatra teo aloha ny fanandrify ihany koa moa tao anatin'ny fahatongavandreo iraka avy amin'ny vondrona afrikanina ka zay isan'ny hoe politika mety naseho nanehoana hoe manana ny heriny tsy azo maivanina ao anatin'ny toetra raha politika eto Madagasikara irosy ihany koa moa tsika ao anatin'ilay hoe concertation nationale izay atao amin'ity herinandro ity ny hoe lancement officiel na ny fanombohana ofisialy dia amin'ny alarobia io avy zao dia andrasana ny hoe anahoana ny ofovoakany sy ny hoe endrika isehoany efa misy any ny karazana drafitra navoakan'ny FFKM izay heverina fa hoe hitarika an'ity anokana fotsiny fa raha hoe ny fandarana nataon'ny minisym-panjakana misahana ny fanavaozana ny andron'ny omaly zany dia isan'ny navohitra ny tao anatin'izay no hoe dingana sy karazana zava-dehibe anankiray izorina mankany amin'ny fanavaozana ity resaka hoe fikaonandoham-pirenena ity dia misy ihany koa moa ny fanamarihana samihafa mandeha mikasika an'izay hoe misy zavatra tokony hazavaina tsara ihany ao anatin'io sy ny hoe lalan-jotra samihafa momba ny fitantanana ny firenena isan'ny nandefa taratasy mikasika an'izay miatefa amin'ny filoham-panjakana zany ny filoham-pirenena teo aloha Andriamatoa Marc Karavalmanana dia ny hevitra moterabary ao anatin'izay andrasana ny hoe anahoana ny ofovoakany sy ny ofizotrany ao anatin'izay. Misy namana miezaka miditra fa ohatrany misy olana kely lay finday antsika tsy ambadika atsy miezaka mandamy azy ao ihany itery. Ao mety ve? Allô? Miarabe, zay ko tafiditra, miaraba tompoko. Miarabe. Salame. Okay. Le tena gafa tena menaka fa mana lakraka. Tena pilota di grupo aeronáutica. Tena mitoba fa tena varinana amin'ny tanora. Kila bena zany sa para ny tantika. Ary misy kanto teny bento. Ay lata amrungan ny tanora ko ity. Ito na pilihan ko sa ito mo tren tunda fanjakana kay ito. Ito na tumuno ko na beti. Ari ito kapit pa sila tunda ko ng embula mamne vano tunda ko ito ang tawo dapat mo ani runan ko ito ito kana ona kuanya ni tem ito somary ratsiratsy kely ilay fifandraisana tamin'ny namajika iny tafita ihany amin'ny akapiany ao raisina ny mbola tsy misy resaka hoe fiainam-pirenena mikasika ny fitaterana nabakabaka ihany koa amin'izao fotoana izao misy ny antsoavy zany ataon'ireo hoe foforana samihafa ny eo anivon'ny ACM dia misy an'ireo hoe plateforme samihafa dia anisan'izany zany ilay hoe plateforme stratégique opérationnel multi-angulaire izay ny antso hoe amin'ny fanendrena ny Italie générale eo anivon'ity sampana raha-mpanjakana zay stratégique ity dia aoka mba tena hoe olona manana antraikefa napetraka eo fa tsy sanatria atao fitaovana politika sy olona efa maimbomaimbo raha sy afera maloto tamin'ny fitantanana an'ity CRT satria raha ny tao anatin'ny hoe efatra na 5 taona zany nisy karazany hoe olana samihafa tao anatin'io nisy afera maro samihafa teo ny Boeing 777 teo ny rara trafikana volamena 2.70 km nakany Afrika Atsimo izay hoe nasaringotra sy navoadonitona tompony raikitra ambony oraisina ihany zay toizana avy ara. Allô. Miaraba tompoko. Tompoko. Ie, miaraba tompoko. Momba ny fandangana mpanjakana tao Afrika ity. Io raha tsy tapitra kanadoro rehetrarehetra io. Sahala nandeha tamin'ny teo olo mantsy hoe civil nitonda tany amin'ny fiandroan'ny fahaleovatenan'ny Afrika. Taglan, Senghor, rehetrarehetra football-ny sy ny kara reny moa teo tsy voaongana fa ny le majinjinjeny raha tsy tapitra momba ny rehetrarehetra tsy ahitany olona
izay hitan'ny olona fahafapo ny zavatra ataony. Dia ny aty ty zany mba mangikitika satria tika efa miditra amin'ny fanasaziana ireo izay mivoka rehetrarehetra tamin'io. Dia za zany mba manontany hoe ahoana ny fomba nahazoany Rajoelina certificat de nationalité. Ny tiako ahazoantsika atongavany dia zao mba mahaliana ihany hoe iza ny mpitsarana amin'ny azy io certificat de nationalité io tamin'ny lohan'ny fifidianana teo. Mba tsara raha mba adiadina zay. Satria raha ohatra zany raha ny tena izy zany efa nulina ny zavatra, efa nulina ny fitondrana Rajoelina, tsy miangana zany. Dia mba tsara ho anareo mpitsara kolokolo be manko zao natafakatra azy teo. Ho anareo mpitsara zany mbala zao le rehetra hoe iza ny mpitsarana ame certificat de nationalité nahatongazo voafidy efa tamany nefa ny zavatra rehetrarehetra zao tsy efa nulina ny zavatra tsy misy ohatran'ny zavatra tsy misy. Dia manankaraiky io zany ny général Bomba avelirere fotsiny ve reny olona reny nefa dia olona hita zao fa nanome baiko ity fotr'olona. Zay re tompoko no mba vetivety vasa zay ny ampitsarisany mba jereo kely mba ameno vahoaka hoe iza ny mpitsarana ameny certificat de nationalité azy ny Rajoelina. Saotra tompoko. Ankasitrany ianao amin'izay faneho-kevitra zay satria raha mampiatsahany ny tantara eny tokoa isan'ny hoe lalana nyzotra lalana nitondra ny firenena tany amin'ny kizo sy ny fanjakana tsirivesy mandidy ary isan'ny nanamarina n'ilay firotra kofidiana moa ny ACC avy eo fa zay tokoa hoe iza isan'ny hoe etaetan'ny olom-pirenena zany mikasika ny hoe iza no nanome an'ilay certificat de nationalité mbola nahafahan'ny filoha teo aloha ny lotsaka na tiana na tsy tiana ihany koa. Dia ry zareo ny teo amin'ny fahefana nanao ny miana sy ny hoe manasa ny pitsopitsony samy hafa tao asa ny mangatsika tao anatin'ireny ka asa hoe hanahoana tokoa izy toy ve sa hoe zay vita de vita zay lasa de lasa fanaizana zany lalan'ireny ahafahana mandray lesina hoe ahoana no fototra ahafahana mametraka ny firenena mba tsy hiverenany ny tsy maty manoto tahaka an'ireny. Horaisana ny antso ary toezana avy eo. Miarabe. Somary verina kely. Ndao ary. Momba an'le resaka ny teny teo la zareo ao afaka ngataka zay mba ho an'ny ny fanjakana mba hideraka ikya ny TNI fa ny tanora rehetra na rono toka nariva ay anafuanana engana iti kuenuperti paando kana sikau ala to ohatrany hoe ratsaratsy zany sa itery maheno tsara somary ratsaratsy kely le fifandraisana aminao tonga dia raisina ny antso manaraka raha efa misy ary efa misy mandondo maravaranao. Zay misy alay antso avo avy amin'ireo diaspora ny Maroka fangatahana sy fanamariana amin'ny hoe fanohizan'ny asa sy ny dingana samihafa ny arahana tamin'ny ambasadora teo aloha zay nisorona mampita fotsiny moatsika ao anatin'izay. Misy antso mandondo maravarana raisina tanandro. Io tompoko miaraba tapaka io izy miaraba e. Allô. Io tompoko. Agina kely la ira teo tekinao miaraba. Zay angamba. Ndao. Ya. Arana. Allô. Ya. Raha nanaraka tsaritsika momba ny filatsahana andra matoandro Rajoelina dia zao atamin'ireo fotoan'ny ACC nampahay lalàna tany izay tsy miteny azy dia nampitenenina ny hoe mbola tsisy ary manala azy mamalagasy azy fa mbola mijanona moana izy na dia manana ny valo santimetatra io azy. Midika zany dia anterisetra ny tena nidirana indray matoandro Rajoelina teo amin'ny fitondrana hofidiana. Ka zay no maha problème man'ilay izy ary izy dia ohatran'ny hoe
tena tsapany hoe vahoaka malagasy mihitsy hoe na tianareo na tsy tianareo za ary mbola hipetrahany amin'ilay hoe nanasorany iray ny voalohany ateneran'ny olona fanampidirana kerisetra antindy général Moussy de tankery mihitsy zareo amin'izany hoe fitantanana Madagasikara ary be ny fanambazana vola nataon'Andriamatoandro Rajoelina an'ireo mpitondra fa tsy mahatana an'ilay fanjakana izany rehefa iongana ianao fa vahoaka hanongana anao tsy maintsy mimbana ianao miresaka ianareo momba ny hoe misy fanakorontanana izao ny Rajoelina vao hita amin'ny atao hoe tena politika fa tsy misy olona tsy manana atoko politika zany no manabe azy izy zany atoko politika mba niaraka taminy teo fa izy teo amin'ny fitondrana vao hoe irmare mapare na hoe ierkae fa tsy nanana zany izy ary izao izy vao mahay votratra amin'izany satria efa nesorona mahazo-pirenena malagasy azy tsy manana an'izany tsony frantsay zany izy amin'izao de nefa raintsontsony izy miala amin'ny frantsay io apatride izy zany tsy hanana azo-pirenena tsony izy ivenaty Madagasikara noho izany miady mafy izy tsy hoan'ny tena tsony ngamba fa hoan'ny tompony ray izay ametrahany an'izay ary lôjika be ny miepetra hoe mety hisy fanakorontanana ataony fa nisy mpitondra fanjakana anisy manana an'izany fikolovanà rehetrarehetra amin'ny korontana zany mitsika fa tsy tonga amin'izany fa izy mahay miafina tsangany izy zao satria tena miaika an'ilay vahoaka malagasy mihitsy izy tamin'ny anterisetra nidina teo amin'ny fanjakana iny nandeha ny sehozy reny na tianareo na tsy tianareo za tsy maintsy folo eo zany hoe dinganina daholo fotsiny ilay fahazahoana hoe tsy mahazo milatsaka tsony ianao fa ianao ohatr'izao efa tsy vitany hoe tafiditra teo indray ianao fa mbola mandrangaranga koa ny hoe za tsy maintsy latsaka amin'ny 2028 vao tany am-boaloha vao anoka holanitra matoa io fifidianana io de efa niteny daholo io ho tafavokana andro Rajoelina ve ity mandara fahavity vao nanomboka ho tafavokany be nizaniza ny teny an'izany mpandao politika ho tafavokany be de nankeo ihany izy satria izy mietetra hoe mafian'ilay fanjakana amin'ny vola nataon'izany fa iny ny farany zay mampisaotra makasina anao tamin'izay faneho-kevitra zay isany hoe zava-dehibe mila aperaka eto amin'ny firenena ny fahafahana hoe ahoana no ahafahana miaro ny endrika fambabonan'ny fanjakana hoentina hoe ho an'ny tombontsoa manokana ampitombona ny arena sy ambaindain'ny fananana sy hoe angejana an'ireo rafitra samihafa na ara-pitsarana io na ara-tafika io na ara-toekarena io de isany hoe fototra iaingana zany moa zany ny fikonan-doham-pirenena zay hoe atomboka ofisialy amin'ny folon'ny volana desambra zany hoe amin'ny alarobia zao fa raha ny firesaky ny ministry mpanjakana misahana ny fanavaozana de hoe aharitra eo amin'ny enim-bolana eo zany ty fikonan-doha ty ary malalaka ny tsirairay mandamina fotoanany manolotra zay hevitra sy fomba ivelona ny fahitondrana firenena zay amin'ny FFKM de atsona ndray anjara amin'io zany hoe hery politika samihafa ny fikambarana antoko-konona sy ny sisa satria firenena ny resaka tsy misy fanilikilia na raha ilalatsaina sy resaka tamin'ny akapobeany tamin'ny fahitalavitra amin'ny fanjakana omaly miaraba tompoko tonga soa miaraby efa lasa kiopaka kely lasa ny firenena tena marina eo amin'le lafin'le reto olona le tendrena reto marina hoe olona manam-pahaizana ngetavitsika fa na izany ara manimbana raha fanjakana nge le olona mitsofotsofoko ao anatiny hoe mandinika tsinona zao hoe atsofoko daholo zao olona rehetrarehetra zao le hoe mba mahay sy manana nefa le olona nefa tena hoe alerzika an'izany Rajoelina zany tena tsy tia mahita an'izany de mety animbanareo farazanareo miezaka manala an'izany be de be nge ny olona manam-pahaizana
dia le eo amin'ilay resaka jiro any amin'ny commune Zomabialo ka mbola averiko ihany re tompoko mba ajereo manoka ny fanafililaza tsy misy tsony any amin'ny faritra iny distrikana Miaronarivo rainina iny ny lalana mandeha rehefa miverina miantso ihany fa mba tena apitaiko raha toko antso avy dia le serifokotany eo aminay Zomabialo efa maromaro ihany izay fitarainana sy antso nataon'iny olom-pirenena iray iny mikasika ny hoe fatapahan-jiro ilay olana amin'ny fitarihan-jiro makany a Zomabialo ka izany ho ny le tompona andraikitra ara-panjakana samihafa ao raisina ny antso manaraka dia toizantsika ny ady-hevitra avy eo izay toizantsika ilay resaka hoe Andriamatoa Andratsoelina sy ny fitantanany sy ny zavatra tokony ahitsy eto amin'ny firenena satria dikana lehibe anankiray ihany koa tsy maninona miresaka an'izany ilay finiavana sy lalan-tsaina re tolo-kevitra nentin'ny fitondram-panjakana malagasy any amin'ny CPI na ny Cour pénale internationale aloha raisina dia toizana avy eo ahena kely la radio akaikinao eny tompoko ny ahy zany mba zavatra tiako resana rasy zavatra tiako nisamany ahy dia izao misy ny affaire triple sept avion triple sept misy ny resaka base dolliara misy ny resaka 1% ambato VMM misy ny resaka daeo tsakabarsa tsisy dao tena ngatako amin'izao fanakosana izao ao jerena an'ireny zavatra ireny fa dia mampalahelo ny olona victime an'ireny zavatra rehetra rehetra na ny volamena lasa bolongamby ka izao mba hevitra mba tsy hiderena ny zavatra eto amin'ny firenena ny premier ministre ny président ny ministre ny député dia piasan'ny vahoaka malagasy ireo olona reo vahoaka malagasy ny maratsaraman reo izany hoe salarié amin'ny vahoaka malagasy reo na ray izay no tsotsorina aminy io zay zany maninona moa tsy atao contractuel reo olona reo asiana obligation de résultat tsy maintsy ataon'izany reo fa ary ny fanapahan-kevitra zay raisiny mba tsy ho any an-damosiny malagasy tsony mba tsy ho surprise na hoe 1% ny tsika gasy fa 99% ny any mba tsy rariny zany zavatra zany mba tsy ampiverina zany aleo mba atao mangarara daholo zay fanapahan-kevitra lehibe ataon'ireo fanapahan-kevitra io tsy rariny zany raha ny vahoaka malagasy no antsa takan'izao no ny fanapahan-kevitra tena hoe matsiravina ataon'ireo olona tia vola tia fahefana eto Madagasikara tsy tapitra olon-kendry manana olon-kendry dia maro mihitsy sika eto fa tsy hoe izy eny no avita iny ihany mavita tsy retoko lavitra mihitsy zany be dia be ny manam-pahaizana eto be dia be ny olon-kendry alo mbola ao ve tompoko be dia be ny olon-kendry sy ny manam-pahaizana eto fa aza atao takan'izany fa raha resaka fotsiny sika administrateur civil ohatra na eno aho hoe misy any mienjato mahery ihany administrateur civil reo olona ny ambiny rehetrarehetra tsy mbola teo reo hoe tsy azo asolo an'ireo district eto Madagasikara izay tsy azy dia ampy teo ampolo zato akory ny zavatra tao 122 safiry izy tao fa aleo ngambany mba jerena tena hoe amin'ny saina tsy miangatra le izy fa mba janona le copinage sy ny sisa sy ny sisy reny farany angambany tiako lazaina dia ny hoe mba ilainay mba anaovana ny fakankevitra amin'ny hoe conférence nationale mba atao manomboka any amin'ny fokotany fa lehibe ny olon-kendry sy ny olona mba tena tia tanindrazana izay mety tsy ho tafiditra ao amin'ny io fiaonanko io départ any amin'ny commune le izy fa dia misaotra anareo tompoko radio nandray re tompoko saina tompoko
Akasitrany ianao amin'izay faneho-kevitra zay zay tokoa ny hevitra tera-bary ary samy mitondra matombo miresaka samy miteny sy mandany fotoantsika iresahana le zavatra reny a de soa ho an'ny firenena. Misy antso maromaro mandondona tonga de raisina aloha de toizantsika feon'ny atevitra. Ao miaraba tompoko. Allô? Salama Salama tompoko. Ien tompoko. Mba saika asa afatra ho an'ny filoham-panjakana reny. Ndao Fomba nilazany amin'ireny zavatra telo tamin'ny vaovao farany herinandro. Dia hoe resaka fiaviana, resaka Facebook, ohatr'izay. Izy raha ngah maramila tokony entitra lavitra no reny mihitsy ny fomba nilazany azy. Fa tsy ohatra ny somary malemilemy misafosafoana fotsiny. Fa tokony henjakenjana mihitsy izy amin'ny zavatra tsy fanarahan-dalana ohatran'ireny. Dia manarak'izay en position de force inge ny fanjakana amin'izao raha mihoatra amin'ny any ivelany na niza atao toerana afaka tena mametraka fanapahan-kevitra mihitsy hoe ohatr'izao ny itondrana ny fitrandrahana ny harena eto aminay ohatr'izao ny fomba izarana fa tsy tokony mandefindefoka fotsiny amin'ireny tsy fantatra moa izay telefoniny filoha frantsay taminy tena en position de force ireo mialamila aloha amin'izao zany dia tokony mametraka an'izay tsy azo ny firenena misaotra tokony. Zay tokoa nisan'iny fanamariana iny fa zay hoe afaka mandray andraikitra entitra ny fitondram-panjakana. Miresaka izy zany hoe mameno fahalalahana ny fitondram-panjakana ary fa kosa mampatsiahy hoe misy ny lalàna amin'ny feny tany sy ny fanjakana, misy lalàna amin'ny feny fikirakirana an'ireny tambajotran-tserasera reny dia zay le hoe tena mila entitra amin'ny lafiny anankiray ihany koa anatin'ilay lalam-panorena anankehitriny marina hoe mety tsy de tena zay no mamaritra ny fitondrana ankehitriny no tsika teteza mita fa de misy any amin'ny 520 ngamba izy zay hoe garant de l'unité nationale hoe miantoka ny firaisam-pirenena filoham-panjakana ka adidiny sy andraikiny ny mandray andraikitra sy mandray fepetra ensana eo anatrehan'ny fivoizana fampisavorovoroana sy hoe fezahana ampisarabazana ny malagasy ka zay indraindray asa fanontaniana petrakitsika ihany hoe tena haitsika sy voafehatsika sy hoe tena haitsika ve mampiasa an'ilay hoe fahalalahana fa indraindray tena hoe mivoana makany amin'ny gaboraraka sy fezahana amboly toesaina somary lasany amin'ny rehefarehefa ady hevitra amin'ny rehefarehefa fanaratsiana olona be fahatany tena hoe mila fandraisana andraikitra ny zavatra tahaka an'ireny ary zay Madagasikara asa hoe inona ny olona matokony apetraka hoe tena mety amintsika ve ilay fahalalahana be ohatra indraindray lasa gaboraraka sa mila enjankenjanina kely ny fampiarana ny lalàna